Anapaka ompotsika mandrakariva ny ry havako ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Andetsika ry havana, mialohan'ny andraisantsika ny avatra avy amin'ny soratra masina ny amin'ity andran'io ity, dia tsiaro vetivety ny lohahevitra na ny hoe balatokana ny resahantsika tamin'ny heriny izy matadidy. Andrandrao ny fahasoavan'i Jesosy. Andrandrao ny fahasoavan'i Jesosy. Ary androantsika ao anatin'ny boky ny asan'ny apôstôly toko 7 ny 1 ka hatramin'ny 9 dia mahita fa fahasoavana mihoapapana no manin'Andriamanitra ho an'ny mino. Fahasoavana mihoapapana no manin'Andriamanitra ho an'ny mino. Eto ry havana raha mijery ity tantarana lehilahy anankiray izay atao hoe kilemaina na malemy anakibondreny izao sika, dia mahita fa olona izay tsy afaka manao ninninina izy, tsy nanantena fiainana tao amin'i Jesosy Kristy tanam-piandohana. Ary raha mijery ihany sika ry havana ao anatin'izao tantara izao, dia mahita indrindra fa ny fahasoavana izay resahany eto dia lalana anankiray na hoe herin'Andriamanitra mitondra ho amin'ny fahatsarana. Hitantsika izany araka ny tantara sy ny fiovam-piainana izay misy soarahantsika ao anatin'izao tantara izao. Eto ry havana raha manomboka izao toriteny izao tsika, dia hitantsika tsara lôjika ny fahasoavan'Andriamanitra amintsika izay mino. Tsy hoe ny olona izay manantena na miandrandra ihany no men'Andriamanitra ny fahasoavana, fa enina dia izay tsy mieritreritra akory ny amin'i Jesosy Kristy ary hitantsika n'izany hoe ity lehilahy ity nahatsapa ny fahasoavan'Andriamanitra ny asa taminy. Koa andeha ary tsika ry havana mba ahazoantsika manakatra bebe kokoa ny tenin'Andriamanitra, dia jery fahamarinana 3 avy amin'izao soratra masina izao. Fahamarinana voalohany dia izao: fahasoavana mihoapapana tian'Andriamanitra omeny anao dia izao, raha tianao ny hisitraka izany dia mijery na hoe jereo ireo mila vonjy. Jereo ireo mila vonjy. Baiko avy hatrany ry havana no omen'Andriamanitra ho an'ny olona izay manantena izany famonjena na fahasoavan'Andriamanitra izany. Nisy lehilahy anankiroa eto, mpandray anjara na anankiray ny asa tao anatin'izany fahasoavan'Andriamanitra izany, dia i Petera sy Jaona izany. Fa ny asa izay nataon'i Petera sy Jaona ry havana dia hitantsika tsara fa nanova ny fijery ny tantara araka ity soratra masina ity. Tena mpiandohana hoy aho araka ny resahako teo, dia hitantsika tsara fa lehilahy tsy afa-mihetsika no indro mangataka fiantrana amin'ny Petera sy Jaona. Lehilahy mbola misy fiankinan-doha amin'ny hafa satria olona ary no manatitra anazy eo amin'ny vavahadin'ny kianjan'ny tempolo. Ary hitantsika ao anatin'izany fa i Petera sy Jaona dia tsy mba nandalo fotsiny teo anatrehan'ity lehilahy izay nangataka fiantrana tamin'ity. Ho antsika mino ihany koa, ho antsika izay efa nantsoin'Andriamanitra dia izao: aza lalova-potsiny ny olona mila famonjena. Mialohan'ny andehananao hiaona amin'Andriamanitra ao dia jereo ireo mila vonjy. Raha mijery izao soratra masina izao tsika ry havana eo amin'ny 13 ka hatramin'ny 15, dia hitantsika tsara fa i Petera dia nijery sady nibanjina tsara i lehilahy io. Nijery sady nibanjina tsara. Hitantsika ao anatin'izany tantara izany fa nanana toe-po vonona izy roalahy reto. Vonona ninona? Vonona iaino. Nanokatra ny fohamam-panahiny hijery ity lehilahy izay ory sy mantra ity, ary indrindra nanokatra ihany koa ny sainy mba hanampy azy. Eto ry havana raha izao soratra masina izao dia ahitantsika fa ny fomba fijeryn'ny apôstôly ireto dia nanova ny tantaram-piainan'ny mila vonjy.
ho antsika ihany koa ry havana. Ianao izay minina ny soan'Andriamanitra, ianao dia manana anjara hanova ny tantaram-piainan'ny hafa. Manana anjara ianao hifandray amin'ireo olona mila vonjy. Zavatra mahazatra antsika ry havana eo amin'ny andavanandrom-piainantsika dia mazana isika eo amin'ny rehefa misy ireny olona mila vonjy mangataka fanampiana antsika ireny, ohatra eny amoron-dalana, eny an-tanana reny, eny alohan'ny toeram-pianarana izay misy antsika, na eny toeram-piasana izay lalovantsika, na eny amin'ny misy antsika tsirairay avy ireny. Dia indraindray ary ny kristianina ny toa miolon'olona manoloana ireny olona mila vonjy ireny. Izao ry havana, raha tiatsika ny hahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra, raha tiatsika ny hanana hoe fanahy-mitarika ho an'ny fanampiana mila vonjy, dia izao mangatany fanahy masina hitari-dalana anao. Mangatany fanahy masina satria raha ny maha-olombelona antsika dia mety hoe any fiainako ary tsy vitako, ny fahasarotana misy ary eto efa manepotra. Fa angatao ny fanahy masin'Andriamanitra hitari-dalana anao. Fa ny fanahin'Andriamanitra io manolotra olona anao mba ho ampianao, manolotra olona ho eo anatrianao ho jerenao. Eto ry havana, ny toetra ilay tahaka ho an'ny Petera sy Jaona, indrindra ilayntsika kristianina izay mino eto dia izao: ny hirak'Andriamanitra dia manana hafanana manoloana ireo mila vonjy. Hitantsika tsara taratra tsara fa na handeha hamonjy fivavahana ho an'ny tempolin'Andriamanitra, eto fomba fanaon'ny Jiosy intelo mivavaka mamonjy tempolin'Andriamanitra ao anatin'ny tontolo andro. Ary ty andro ora fahasivy ty dia faharoa fotoana hivavahan'izy ireo. Fa eto izy ireo mialohan'ny andianany an'izany hoe tranon'Andriamanitra izany, dia hitantsika tsara ny fahasairanany, tsy nandalo fotsiny fa tena nandray an-tanana ary niresaka mihitsy ny aza tao anatin'izany fotoana izany. Ry havana malala, ianao ihany koa izay nantsoan'Andriamanitra. Raha tianao ny handray fahasoavana mihoapapana avy amin'Andriamanitra, dia ianao aloha mila mizara izay efa anananao. Hoy ny teny soratra masina manao hoe arak'izay ananana no ankasitrahana. Omen'Andriamanitra fotoana ianao, omen'Andriamanitra saina ianao, omen'Andriamanitra vola aman-karena ianao, dia izao zarao amin'ny hafa izany. Manana fandavan-tena hijery ireo olona mila vonjy ireo. Alahadin'Ny sampana mpanazava stily androany, miresaka manokantsika inona moa ny toe-tsaina sy koa tokony alalinina ao anatin'izao. Lalàna anankiray izay iainan'ny mpanazava stily ny hoe havan'ny olona rehetra. Sika kristianina ihany koa dia tokony tahaka izany, havan'ny olona rehetra ary mandray an-tanana ny olona rehetra. Olona tsy manosy-botanana satria ianao raha nanantona an'Andriamanitra dia ianao tsy nanilika anao Andriamanitra, ary ianao koa izany raha tsy tianao no ahilika Andriamanitra, raha tsy tianao ny handray anjara fahasoavana avy amin'Andriamanitra, dia ianao aloha ny tokony hanana toe-tsaina tsy manilika. Faharoa ry havana, fahamarinana faharoa hitantsika ao anatin'izao soratra masina izao, dia ny eo amin'ny andinin'ny fahaenina manao hoe ampiasao ny anaran'i Jesosy. Fahamarinana faharoa, ampiasao ny anaran'i Jesosy. Andeha ny iarahantsika mamaky ny voasoratra eo amin'ny andinin'ny fahaenina manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy manana volafotsy na volamena aho, fa izay ananako no omeko anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta mitsangatsangana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta mitsangatsangana. Vao miteny an'izany teny izany tsika ry havana, dia hitantsika mihitsy hoe io anaran'i Jesosy Kristy izay ampiasaintsika io anie dia anarana misy fahefana sy hery. Anarana manan-kery izany anaran'i Jesosy Kristy izany. Eto i Petera sy Jaona, raha nanatanteraka ny asan'Andriamanitra dia tsy ny anarany no entiny nandeha nitory, tsy ny anarany ny salorany, na hoe ny anarany maizy azy ny entiny nanatanteraka ny asan'Andriamanitra, fa ny anaran'i Jesosy Kristy no nampiasainy ka nahatonga fiovana teo amin'izao lehilahy izao. Eto ry havana, raha mandinika ny soratra masintsika eo amin'ny andinin'ny fahaenina ambin'ny folo, andeha ny raha tsika mamaky
Asan'ny apôstôly toko 7:10. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe nampatanjaka io lehilahy io, hitanareo sy fantatrareo io no ny finoana ny anarana. Ny finoana izay azo amin'ny alalany no nahazoana izao fasitrahana tsara eto imasinareo rehetra izao. Hitantsika ao anatin'izany tantara izany na izao soratra masina mifampitohy izao ry havana, fa io anaran'Andriamanitra io dia anarana mahavonjy. Io anaran'Andriamanitra io dia anarana mahavonjy. Io anarana nampiasain'i Petera sy Jaona io dia anarana nahavonjy ity lehilahy ity. Eto ry havana raha mijery izao soratra masina izao sika, dia hitantsika tahaka taratra fa nandrandray ity lehilahy ity dia famonjena ara-materialy ihany. Vola ny nangatany ary izay no nahazatra azy 70 taona ny ainany ary famonjena ara-bola sy fanampiana azy ara-materialy no hitany. Fa eto rehefa niteny ny anaran'Andriamanitra i Petera sy Jaona dia hitantsika tsara fa nahatonga finoana tao anatin'izany lehilahy izany ny asa nataony. Nahatonga finoana ny fitenenana ny anaran'Andriamanitra. Nahatonga fahasitrana ihany koa. Io filazantsara izay resahantsika mandrakariva io ry havana, ilay lazaina hoe herin'Andriamanitra. Herin'Andriamanitra ao famonjena izay rehetra mino. Io filazantsara io dia mahasehaka ny tontolo-piainantsika rehetra. Tontolo ara-nofo izany, tontolo ara-panahy, na ara-batana, na ara-tsaina, dia vao fiain'io filazantsara eto. Eto ny anaran'Andriamanitra ilay nitondra famonjena dia tsy nahasitrana fotsiny ihany nofon'ity lehilahy ity na ny vatan'izay hoe tapany ambanina lemy teo aminy, fa nahasitrana ary nahatonga saina azy ny amin'izany finoana an'Andriamanitra izany. Dia sika ry havana hiaraka azy saina amin'ilay tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jeremia toko 7:20 ny 1:12 manao hoe izaho mahalala ny hevitra heverako anareo, dia hevitra ahatonga fiadanana fa tsinona fa tsy loza. Io Andriamanitra io kay dia mahafantatra izay rehetra tokony ho antsika, mahalala manome izay mahasoa antsika. Eo amin'ny fiainantsika dia tsy fantatritsika hoe mety ahoana ny fitondran'Andriamanitra antsika tsirairay avy, fa ny zavatra mila ekentsika eo amin'ny fiainantsika dia izao hoe mpanjaka tena endry Andriamanitra. Mety ny fisainantsika mikatsaka zavatra hafa fa Andriamanitra manomana zavatra hafa tsara lavitra ho antsika tsirairay avy. Izay rehetra minandray azy ny soratra masina dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra ary nahazo hery ity lehilahy ity tao anatin'izao tantara izao. Ho antsika tsirairay avy ry havana, raha mandray izao soratra masina izao tsika dia ndeha ataontsika ao an-tsaina fa zavatra sarobidy ilaina eo amin'ny maha-olombelona antsika, eny amin'ny tontolo-piainantsika, io resaka finoana io. Ny finoana ny Jesosy Kristy irery ihany no mahavonjy. Ry havana malala, ry sampanampanazava stily ambetindresantsika matetika tao anatin'izay taona maro izay ny hoe tany ny finoana ao am-pinika, ho ary an'ny Sampati-Fjkm dia hoe miorena tsara amin'ny finoana. Ianao sampanampanazava stily, ianao mpanazava stily tonga eto, efa manana ilay finoana ve sy ao anatin'ny se ao, ary efa nampiasany se ve izany hamonjena ny hafa. Matiantoka fotsiny ihany sika ry havana mihazakazaka ao anatin'izao fikambanan'izao hoe manompo an'Andriamanitra nefa tsy mampiasa ilay anaran'Andriamanitra eo amin'ny sehatra fanompoana izay niantsona antsika tsirairay avy. Fahatelo ry havana, fahamarinana fahatelo hitantsika amin'ny soratra masina izao dia hitantsika
nafaraka tamin'izay ny tongony sy ny kitrokeliny ary ny atsambotsambotra izy ka nijoro dia nitsangatsangana ary niara-niditra teo aminy teo ankianjan'ny tempoly nitsangatsangana sy ny deran'Andriamanitra. Amen. Hitantsika tao anatin'izany ilay fiovana. Tsy tahako nafenina ny fahatanterahany fanasitranana izay nataon'Andriamanitra. Tsy tahako nafenina ny asan'Andriamanitra vokatry ny finoana hita tamin'izao lehilahy izao. Eto ry havana, izany hoe asan'Andriamanitra izany dia mamerina ny mahizy azy ka manetsika ny olona Andriamanitra. Mamerina ny mahizy azy ny asan'Andriamanitra. Ary ao anatin'izany rehefa voaverin'Andriamanitra ny mahizy azy ny olona dia manetsika Andriamanitra. Isika ihany koa ry havana rehefa novonjen'Andriamanitra, rehefa anisan'ny sitraka ilay fahasoavan'Andriamanitra dia maniraka anao, manainga anao, hanetsika, hihetsika izao soratra masina izao. Tahaka an'ity lehilahy ity hoe noraisiny tamin'ny tanany ankavanana ka dia nitsangana izy ary nihetsika. Nisy fiovana teo amin'ity lehilahy ity. Ary ao anatin'izany indrindra dia reto misy asa anankiroa sady zavatra takiana amintsika. Voalohany indrindra dia izao, mijoro. Hitantsika teo mantsy hoe rehefa nositraniny raha lehilahy dia ndraisina tamin'ny tanany dia nijorojoro izy. Hitantsika arak'izany ny fiovana teo aminy. Afa nihetsika izy, afaka nanao dingana izy ary afaka nanao asa ihany koa izy. Zavatra misy mantsy ry havana dia izao. Raha teo amin'ny fiarahamonina jiosy hoe tsy mahazo miditra ao an-tempoly ny olona izay manana fahasembanana tahaka ny hoe boka sy ny kilemaina dia eto dia anisan'izay nanana anjara ho amin'izany fidirana ao an-tranon'Andriamanitra izany ity lehilahy ity. Zavatra misy dia izao, najoro ny tongony. Ary izany ihany koa dia afaka isotomantsika lesona manao hoe ianao io anie. Rehefa novonjen'Andriamanitra dia izao hoe manetsika anao Andriamanitra na tian'Andriamanitra ianao hijoro. Hijoro amin'inona moa? Hijoro amin'ny finoana izay efa ndraisinao tamin'Andriamanitra. Hijoro ampiseho vavolombelon'ny fahatsaran'Andriamanitra eo anivon'ny fiarahamonina izay misy anao. Raha manotsika eo amin'ny 1:1 teo dia hitantsika ireo olona marobe izay resy lahatra tamin'ny asan'Andriamanitra. Niara-niroatra ny olona rehetra ka nandeha nanantona fialofan'i Solomona. Ry havana malala, ianao novonjen'Andriamanitra. Tian'Andriamanitra ianao hijoro amin'ny finoana izay ndraisinao tamin'Andriamanitra. Rehefa tao ivelan'ny tempoly ianao, rehefa tany anjorom-bala ianao tamin'ny andro fahiny, rehefa tao anatin'ny aiziny ianao tamin'ny andro fahiny, ka nitao amin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny asany, ka anisan'izay anana anjara ty an-tempolin'Andriamanitra, takian'Andriamanitra aminao, ny hijoroanao. Hijoro vavolombelona ho amin'ny asa tsara izay nomen'Andriamanitra antsika tsirairay avy. Eto ry havana, raha ity tantara ity dia izao, nahafahan'ity lehilahy ity nijoro dia noho ny famindrampon'Andriamanitra sy ny fiantran'Andriamanitra. Ary hitantsika tsara izany ry havana arak'izany hoe tsy niezaka ataontsika tsirairay avy anie no mampijoro antsika ny amin'izany finoana izany, fa eo koa manampy izany ilay asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Ary hitantsika ihany koa ry havana, raha izao soratra masina izao dia milaza fa rehefa nandray fahasoavana avy amin'Andriamanitra ny olona dia tonga ho amin'izany fideranan'Andriamanitra izany. Tonga ho amin'ny fankasitrahana an'Andriamanitra. Maro ry havana no sehatra eto ahafahana maneho ny asan'Andriamanitra amintsika. Ary hitantsika ihany koa arak'izao soratra masina izao fa ty lehilahy ity noho ny hoe zavatra mbola tsy niainana ilay fahasitranana, fijoroana, fitsangatsanganana dia tena nisy fifaliana loatra avy ao anatiny ka naneho fideranan'Andriamanitra izy. Mampatsiahy antsika izany ry havana ny tantara ao amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy araka ny Luka 7:1-10. Nisy ireo boka 10 lahy izay nanantenteran'Andriamanitra asa fanasitranana. Ary tao anatin'izay dia rehefa nahatsapa ilay lehilahy anankiray Samaritana hoe
niara-ny asan'Andriamanitra izy no ny asan'Andriamanitra irery ihany na sitrana azy na nadio azy tamin'ny fabokany dia niveriny izy niazakazaka teo anatrehan'Andriamanitra ka niankohaka teo anatrehany. Ary hitantsika ihany koa izany ry havana ny amin'ity tantara anankiray ity hoe ny olona izay nandray famonjena tamin'Andriamanitra ne dia tsy mitomemem-pona eo amin'izay misy avy zay fa avy izy mirohatra mideran'Andriamanitra manandratra ny anaran'Andriamanitra ambony noho ny fahasoavana izay ndraisina avy amin'Andriamanitra irery ihany. Eto ry havana le hoe setry ny famonjena nataon'Andriamanitra dia aseho amin'ny alalan'ny fiderana izany. Ho setry ny famonjena izay nataon'Andriamanitra tamin'ity lehilahy malemy ity dia naseho an'izany tamin'ny fideranan'Andriamanitra. Dia ny ry havana rahantsika manokatra ny baibolitsika ny Salamo 100. Salamo 100 ny andininy 2. Tapany voalohany ihany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe manompo an'i Jehova amin'ny fifaliana. Raha hitantsika ny tantara teo manko ry havana dia izao hoe nandeha nirohatra nakana tran'Andriamanitra izy niaraka ny Petera sy Jaona anisan'izay handray anjara any an-tranon'Andriamanitra. Ary ny fanompoana izay nataony ry havana dia naseho an'izany tamin'ny alalan'ny fideranan'Andriamanitra. Ho antsika ihany koa ry havana ao anatin'izao hoe fotoana hiandrandrantsika ny famonjena avy amin'Andriamanitra izao. Hiandrandrantsika mino ny famonjenan'Andriamanitra. Ianao ve manompo an'Andriamanitra amin'ny fifaliana aty an-tranony? Satria tsika rehefa nandray ilay fahasoavan'Andriamanitra tao amin'ny sakramenta anisany nantsoina hoe zanak'Andriamanitra, manana ilay fanan'Andriamanitra, nomen'Andriamanitra ny fahasoavany tamin'ny alalan'ny fanahiny sy ireny sakramenta ireny. Dia anisan'izay hoe manana anjara ao amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Fa ianao ve rehefa manompo an'io Andriamanitra io dia manompo an'Andriamanitra amin'ny fifaliana, manompo an'Andriamanitra amin'ny fiankohofana sy ny fiderana ve ianao? Ary ataonao lolaharana ao anatin'izany ve ny fiderana an'Andriamanitra? Zavatra resahana ry havana eo anivon'ny fanabeazana skotisma dia hoe manao etsim-panabeazana mahataona maharesy lahatra olona ary etsim-panabeazana manitona. Fa ny zavatra misy ao anatin'izany dia eto tahaka an'ity tantara anankiray ity ny hoe ny asa nataony ty Petera sy Jaona ne dia natarika olona maro ho any an-tempolin'Andriamanitra. Dia miantefa ho antsika tily sy mpanazava ihany koa ny teny soratra masina eny antsika fiangonana ny asa izay ataonao ve mahataona olona ho any an-tempolin'Andriamanitra. Ny fanabeazana izay ataonao ve mahataona olona ho any an-tranon'Andriamanitra. Ny fanabeazana izay ataonao ve mahataona olona an-tranon'Andriamanitra. Ambara amintsika mazava tsara ry havana fa zava-poana fotsiny, zava-poana irery ihany ny fanompoana izay tanterahantsika io raha tsy Jesosy Kristy no ivony. Zava-poana ny ezaka ataontsika tsirairay avy raha tsy miivo amin'ny Jesosy Kristy izany. Ary hitantsika mazava tsara ao anivon'izao tantara izao fa ny fisian'ilay anaran'i Jesosy ivony no nanova ny tantara hitantsika teto. Nambara tamintsika teo ry havana fa fahasoavana no meopapana no manin'Andriamanitra ho anao mino raha mahatanteraka izay takian'Andriamanitra ianao. Tianao ve ny handray anjara? Azo anjarany amin'izany fahasoavan'Andriamanitra meopapana izany. Raha tianao ny handray izany dia averina amintsika ilay famarinana teto hoe mijere ireo inona? Mijere ireo mila vonjy. Mijere ireo mila vonjy. Ary ny faharoa tao anatin'izay dia ny hoe ampiasao ny anaran'i Jesosy Kristy. Ampiasao ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary ny fahatelo dia izao hoe ho anao olombonjena mietsea ianao. Mbola omen'Andriamanitra fahavelomana ianao ry havana. Velona ianao dia mbola misy zavatra takian'Andriamanitra aminao. Ka raha tianao ny sitraka izany fahasoavana meopapana izany dia mietse manompo an'Andriamanitra ary mideran'Andriamanitra mandrakariva amin'ny fotoan'andro izay fahavelomana omeny ianao. Ka ataona olona maro tokoa ane ianao ho amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany.
amen.